tafaly indray miarabanao amin'ity takariva ity tafaraka isika noho ny fahasoavan'Andriamanitra ary na dia efa andro maromaro aza no nandiavantsika ny taona vaovao dia mbola faly foana izay miarabanao tratra izany taona vaovao izany. Mety misy aminareo manko androany vao afaka niaraka taminay indray. Dia raina ny tompontsika fa tsara loatra amintsika mianakavy izy. Amin'ity androany ity zany dia hiaraka indray isika hiderin'Andriamanitra ary somary natao manokana mihitsy indray ny androany satria nangalana chorale sy groupe vitsivitsy hiara hiderantsika amin'Andriamanitra. Hiara ampiakatra ny ampanahintsika amin'ny alalan'ny hira fiderana. Koa mirony zavatra indray dia andeha indray andray ny tenin'Andriamanitra isika dia hamaky izay voasoratra ao amin'ny Salamo 120 ka ny 105 no vakitsika amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no vakitsika azy. Nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko ka mitoloko ato anatiko? Manantenan'Andriamanitra ianao fa mbola hidera azy ihany aho no ny famonjen'ny tavany. Davida mpanjaka no nanoratra izany tononkira izany. Ary io 105 dia mbola miverina ny amin'ny 120 izay milaza fa ohatrany hoe isan'andininy amin'ilay hira. Davida mpanjaka izay nitsoka niala tao Jerosalema, niala teo amin'ny tranon'Andriamanitra izay iarahany mankasitraka sy midera miankohaka amin'ireo vahoaka maro dia any anaty zohy any anefitrany no miteny ankehitriny hoe manantenan'i Jehovah fa mbola hidera azy ihany aho. Mafy nazo an'i Davida tamin'izany fotoana izany fa mafy noho izany ny fanantenana fa mbola hamonjy Jehovah ary zany mihitsy Jehovah Andriamantsika. Mety hitovitovy amin'ny Davida ve ny lalovanao amin'izao fotoana izao? Manantenan'Andriamanitra fa izy tsy hafoy ianao. Ao anatin'ireto hira ireto dia tianay mihitsy nisarika ny sainao mba hibanjana izany Andriamanitra azo antenaina, azo anterana izany. Koa andeha hifaly mihitsy hiderin'Andriamanitra hiaraka amin'izy ireto amin'izao takariva izao. Ndao ary. Maneranizao tontolo rehetr'izao Jesosy mifahalegazanao miposakisanao imasomao milaza fampamorony anao mahita isika eo amin'ny fiainana iasany mpamorona amin'ny filona dia matoky azy Andriamanitra mahery Jesosy tena matolotro anao Jesosy tena hoanerinao mpanafaka tena noho ny fitiavanao lehibe famonjy tamiratsy anao lehibe mato sy mandrakizao zao tontolo zao miankoka aminao tsy misy anarana hafa noho ianao Jesosy voninahitra ho anao rery maro ireo milaza fa tsisy anao ritompo mpanjakanay ankehitriny izao dia voaporo fo fa ianao no feny voay tsy misy Andriamanitra ohatranao izay mpamorona ny zava-dehibe omeny
tsikany fianavaovao tsarindritry namino tena matolotralao Jeso tena manerinao mpanafaka tena no ny fitiavanao lehibe tamino tsy tamratsiana lehibe matoky sy mandrakiza zao tokoa zao miankokamina tsy misy anarana fanoiana Jeso voninaitrahoanao lery terana tera matolotroanao Jeso tera hoanerinao mpanafaka tera no ny fitiavanao lehibe tamo tsy tamratsiana lehibe matoky sy mandrakiza zao tokoa zao miankokamina tsy misy anarana fanoiana Jeso voninaitrahoanao lery terana terana panzaka tontoliza kanefade manaki itoetra makaki anjaka sanapakahawapuku easambajamewa sazakaramananamina Jesusi panzaka orasu panzakana pamuzi iza tutuliza landatsaka izany amuty tulitany amutyany kyony fianako easambazamewa sazakaramanandamina Jesusi pamuzi orasu pamuzina Liza tutuliza liza simulazena nahitani masuna no manini uluva manjakiza easambajamewa sazakaramanandamina Jesusi uani nyumana hitsena falmerabantsika ankizy rehetraindrehetra hatr'izao fotoana mamy zao dia aloha isika mbola hivavaka mba hanomboantsika ny afatra ho anareo hiary hivavaka isika rankizy. Andriamanitra ray misaotra trano izay ankizy satria manana fotoana mamy ary fotoana manokana hanovozana hery sy fahalalana avy aminao. Hakaneny fa na hainao ny asa ty ampony ankizy tsirairay avy dia mba hitombo ao amin'ny Kristy izahay. Amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Andro andray ary
Ny afatra hoentina ho anareo rankizy dia amin'ny alalan'ny tantara kely. Dia tantara kely iray ahitana ny zily, isoa ary neny sy ilay mpivarotra. Ny lohatenin'izany tantara izany dia hoe mitondra fifaliana ny fankatoavana. Ahoana hono? Mitondra fifaliana ny fankatoavana. Arao tsara ary. Kosa mifeona helikoptera nziny zany ka. Tanjy ty tsy mety mandeha le ambany fa le ambony any dia ty fotsy manao droro. Sa feo a? Ie, dia rehefa tsy miara mandeha dia manao droro. Mampimebe koa Zanko. Fa to tsy mahazo manao accident amin'ireny savako rehefa mahay vily. Rakizy Oui, neny. andeha tsentsika rehefa feo Ie. dia zao ny ataonareo amprimina tsara ny kilalao dia misasa madio dia misola akanjo madio tsara dia andeha tsentsika rehefa dia mividy klasy. Zany. Zay Vidy klasy miaraka amin'ny metsena zanko. Ny andika mety ambony be jeny iny olona ambony. Fa tsy sanga mihitsy. Tao amin'izay Ie. Rakizy tao amin'izay. Zany dia fa sady midanina glasy no sy neny zany tsy andeha. Za fe tsy hitondrany eny foana zany ke mbola eny tony. Ka izy miteny hoe mandeha Za hitondrany eny any fa za mbola ilalao araka any mi mbola soloko zao ny robe kelany ty fa atao an'le jaune. Za aloha io moa sarandia io mantsy belelo. Rehefa latsinainy sy talata nzay belelo dia lakamisy nzay tsy belelo dia mety andreo moa sary io fa ty aprenko kilalaoko. Za tondrany glasy Rehefa avy eo ndraiky. fa za mbola zany. Oui maman, zaho aneneny ty za tsy andeha sasana neneny. Baibay zany ndeha. Pero beta be ny entana azotsika. Io le mpivarotra glasy. Dia vidanina glasy io za. Sady vaovao mihitsy izy. Hoe malagafy izy inona. Zay nge le mifanarahany rehefa endry dia mahazo. Merci maman. Andao amin'izay tsika ho any ary. Glasy. Tatama fa misy tongona be. Tsy maninona eo. Petsaka mihinana glasy. Ie. Mantsa glasy ato. Mantsa glasy be. Manao tompoko Bonjour. tonga soa atao amin'ny tsenatsika. Ie. Androany vao nisokatra ny tsena fivarotana. Ty tsy anty izy vao sokatra. Dia mahazo mifidy parfum anankiroa ny ankizy dia mena cadeau kilalao ihany koa. Zany tena matsa. Ie. Mahazo kilalao dia mahazo glasy roa, parfum roa. Inona ny parfum-nao? Fraise zay aloha ray any dia avy eo malaga anankiray. Tovy anankiray ary mazama. Fraise ray dia fraise ray glasy dia fraise malaga ny parfum. Dia atao ray sa atao roa? Ray ka, ray ho anazy ihany. Ie mana. Eny Tanany ary. mamanay. Tem glasy C dia ty le kilalao. Tiako ana. Dia verena indray amin'ny manaraka. Saotra maîtresse moa sa mpivarotra. Varotro io fa tsy maîtresse. Ho any glasinao ary. Ty lalaoviko avy ty lohako sao dia sao. Azo tompoko. Misy jumbo ngamby izy zany. Tsy jumbo zany ny glasy fa misy parfum reny dia misy crème dia misy siramamy. Hitako mamy. Sila, azonao entina ve iny? Ie, entinako. Andao tsika hody fa manjary taraiky be tsika hariva aty. Andao hody eny an-dalana ianao mihinana azy. Andalina hoanina. Koa raha latsaka taona. Atao moramora. Tsika andeha andobola aloha. Ie. Dia efa tonga dia mandeha any. Aty ny lalana sary. Papa
kilalao so Asa sady misy fraise de malaka Why tsara be glace double parfum fraise le anankiray de anankiray malagaly Aiza le ana Aiza ne Otso zana raha vidanana osiny satria za makato retsaretsa Fa aiza ne na de za glace koa mbola nahazo kilalao Trai Aiza le glace na le chocolat ne na tsy fantatro zany a neny ny tena an'izany fa tsy mitsy an'izany mihitsy Aiza glace ko fa zany de mampitomany Aiza ne na otso anatiko Ne na le chocolat kanena glasiko tomany izany be zay glasy Glace ko Petrazy sady mantsany ana Sukulu Petralo ndisoa Petralo Le glace ko ngatsy nentinareo tsy namena moa izy Ziny aloha tsy miteny tsony de soa mangina zay noho isoa tsara tsy be dongodongo eo hitanao efa mifanaraka tsika tamin'ny maraina zany sady zany zany mihitsy zany ve za aloha na eny tsara efa zanga kely na kely azy ianao efa mifanaraka tsika hoe hiaraka etsena de rehefa aveo mividy glasy aprimina kilalao de misasa madio de misola akanjo de mandeha metsena de mividy glasy de tsy nankatoso de tsy mividianana glasy sady ahoana moa nitondrana glasy amin'ny lalana lavitra iny so za mahay mitondra amanaraka indray soa rehefa makato de vidiana ka zany ka mbola kely de veo ko hitondran'ny amin'ny foana otso za koa mbola kely efa hoe mangina aloha makato amanaraka fantaniana apetrako amin'ny soa ny ankizy kely ve afaka makato za aloha makato afaka de amanaraka soa rehefa makato de hoentina mandeha mividy glasy sady ny glasy ange lasa rano raha vao hoentina ty an-trano ka ny anazy efa ho lany mbola dongodongina amanaraka indray zay mianatra amin'ny makato tsara soa lalaovolovo kilalao anao fetsy ny tomany fa manaraka makato zay de jerijirevana foana glasy ny olona efa kely be za koa aka amin'ny eny teka ny jera tany glasy ny olona mitony de zay le tantara rankizy mitondra fifaliana ny fankatoavana nieritreritra rankizy soa fa rehefa mbola kely de tsy voatery mankatoa fa hoe tonga de mahazo foana de no azavaina taminy fa ilaina ny mankatoa ary rehefa mankatoa de misy fifaliana entin'izany ahoana moa Andriamanitra rankizy aiza moa le toko sy andinina tao antsika androany aiza le izy ie ao amin'ny Isaia toko voalohany andininy 7:20 ndao ne averintsika Isaia toko voalohany andininy 7:20 hoy Andriamanitra hoe raha manaiky sy mankatoa ianareo de hihinana ny voka-tsoa amin'ny tany ndao ne averintsika anareo ie raha manaiky sy mankatoa ianareo de hihinana ny voka-tsoa amin'ny tany aiza misy azy Isaia toko voalohany andininy 7:20 azonareo tsara ve zany rankizy andeha ho raisintsika ho lesony zany ary ho raisintsika koa ireto teboka telo ireto mba ho tadiditsika ho amin'ny androany andeha ane ho jerentsika hoe ireo lesona raisiko androany dia maro ny fitahiana tehirizina ho an'ny ankizy mpakatoa faharoa aza vela andalo fotsiny noho ny tsy fankatoavana izany ary fahatelo afaka manomboka androany ianao vonina ve ny ankizy anaraka an'izany atsangano ary ny tanana ho an'izay vonina mitsangana mihitsy ary ny ankizy raha vonina ankatoa dia azo fifaliana fa hivavaka isika Andriamanitra
misaotra anao izay ankizy no ny afatra nomenao. Ay misy fifaliana raisinay rehefa mankatoa izahay, koa miasa aty amponay fa vonona izahay ankatoanao, ankatoan'ny dada sy neny ary ankatoa izay lehibe irahanao amin'ny fitezananay. Dia ianao Jesosy hoe hiasa ny amponay ankizy ary ho feno fahendrena koa ny izahay. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Grâce à toi Seigneur, je peux élever ma voix. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi Seigneur, je vis dans ton amour. Car sans toi, oui, je sais, jamais
je le tiendrai. Grâce à toi, Seigneur, je peux élever ma voix. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi, Seigneur, je vis dans ton amour. Car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Grâce à toi, Seigneur, je peux prouver ma foi. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi, Seigneur, je me chancellerai. Car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Avec toi je vis, en toi seul je prie, ma vie est en toi. Ma vie c'est toi, tu es tout pour moi. Sans toi je ne suis qu'une ombre sans vie, et je ne suis rien sans tes mains. J'ai besoin de toi, oui, merci Seigneur pour tout ce que tu es. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi, Seigneur, mon espérance est grande. Car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Avec toi je vis, en toi seul je prie, ma vie est en toi. Ma vie c'est toi, tu es tout pour moi. Sans toi je ne suis qu'une ombre sans vie, et je ne suis rien sans tes mains. J'ai besoin de toi, avec toi je vis, en toi seul je prie, ma vie est en toi. Ma vie c'est toi, tu es tout pour moi. Sans toi je ne suis qu'une ombre sans vie, et je ne suis rien sans tes mains. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, grâce à toi. J'ai besoin de toi, grâce à toi. Izao indraindray Jesosy milazo mila vonjy, fa tanana findray no heveriko mpamonjy sy ataoko maty rangotra rehefa injay aho reraka ka tena mila sandry mba mila miantsambotra. Izao indraindray Jesosy mitady lalamarina, fa voasendra sampanana mazana no mivarina mifidy lalamasaka sy lalamikodana, na efa fantatro aza firenina andrarana. Izao indraindray Jesosy milazo zanakao, mba tiako ho fantatr'olona fizao lay tsy andao. Anefa hay Jesosy marefy ny finoko, fa resy-pitsapana
lava zao ny fijoroko. Jesosy eo fantatrao, tsy misy zava-miafina ny vita sy natao, kanefa faniriko raha toka mety ianao. Ireo fahazaran-dratsiko Jesosy eo mba ho vao. Mpanoratra Toky Andriamalala. Amtsiktsikinadrany tokolatsokovavy ny antranona ato aminao amin'ity an'ity na iza toerana ihany koa ampetranonao zao fandaharana izao mizotra amin'ny fombiazana zay mihitsy ny fiarahantsika eto amin'ny anio loha hevitra vaovao be indray nefa no manao anao aoriana ny faingoary teny verneto indray isika.
mafifanakaloza-kevitra azy dia misy ny mpandray anjara ho amin'ny anio ireo tanora izay efa niomana ihany koa amin'ity loha hevitra ity resaka manodidina hoe raha misy tanora anankiray tratry ny fahalavona dia tsy maintsy namany ve no mitarika ao amin'izay mialohany hiditrantsika amin'ny loha hevitra io dia loha atolotra anao hoe iza no vahinitsika ho amin'ity anio ity araka izao hitantsika izao dia miaraka aminay avy ato amin'ny ankavanako ato i toavina miaraka amin'ny saloy miaraka mitendry sy riantsoa ihany koa dia tsy ampiandrela angamba izay efa tonga dia hiditra avy hatrany ao anatin'ny dinidinika isika manahoana ny fahitanareo an'izay loha hevitra izay ny vehivavy no metsika fitenenana voalohany tsy maintsy hoe ny tanora namana ve mitarika ao amin'ny fahalavona ahoana ny fahitandry azy dery satria afaka mandany hevitry ny tanora namana isika ao anatin'izany manana fisainantsika manokantsika na mitaonantsika ry izy na tsy dia afaka mandinika isika manaiky an'le fitaomana izy ny ao am-baiboly hoe raha misy mpanota amin'taona dia afaka manohitra isika izy hoe manohitra ny devoly dia andositra anareo izy miombokevitra amin'izay ve nareo rehetra satria misy io ampitenenana malagasy manao hoe laza ho any namanao dia ampahafantariko anao ny toetra anao araka izany voalazanao samy izy dia tsy voatery ombokevitra amin'izany izay rehetrarehetra satria misy an'izao zavatra zao hoe ny atao hoe namana hoe ny namana dia le olona mifandray aminao isan'andro eo hitanao mifanerasera aminazy dia miaraka aminao foana izy izany hoe namana zany ianao raha ohatra hoe manana namana dia lasa mety ho voatarika amin'ny zavatra ataony amin'ny lafiny ary le hoe fahalavony zany tiako teneny amin'izany zany hoe tiako tenen'ny toavina imaso eto mihitsiny zany hoe miombokevitra amin'izay ve toavina hoe namana no mitarika ao amin'ny fahalavona miombokevitra amin'izay toavina manahoana ny fahitany riantsoa an'izay raha riantsoa manana namana aloha ve riantsoa izy moa ny tanora tsy manana namana toko manana namana dia manahoana ny fahitany sy an'izay hoe tsy maintsy ny namana ve no mitarika ao amin'ny fahalavon'ny tanora anankiray tsy voatery satria ianao tokony hoe manana ny hevitranao manokana foana hitondranao amin'ny fiainanao satria tsy voatery hoe namanao ny mitondranao amin'ny ratsy fa ianao afaka manao fao amin'ny fiainanao na tsy miaraka amin'ny namanao ary ary manahoana indray ny fahitany saloha ian'izay manana namana ve dia za zao mahatanora manana namana konkoa dia za mahita hoe namana mihoatra ny olona rehetrarehetra mifanerasera amin'ny tena mihoatra noho ny ray aman-dreny ny fianakaviana manana influence be dia be amin'ny tenantsika dia ny zavatra ataontsika matetika tena misy ifandraisany amin'ny namana tena fitariana avy amin'ny namana ny tena ankabeazany te hitodika ato amin'ny toavina ihany mitarika ny toavina makany amin'ny hoe fisafidianana namana ve zany izay le faharesen-dahatra toavina saloha izay hoe namana matetika no mitarika ao amin'ny fahalavona mazava ho azy satria mila safidiana ny namana mba tsy horonanao zany hoe akany amin'ny anao ratsy mitovy aminazy ary ahoana fahitany saloha ian'izay tena mila safidiana ny namana za zany miteny foana hoe namana tsy afaka vahana fa fidividiana satria zany hoe ahoana zany lalina be zany ka namana le hoe lazao any namanao dia mampafantariko anao ny toetranao dia arakaraka ny toetra ny namana ihany no mety ho fitondran-tenanao rehefa ho arinao dia mila dinihanao tsara namana izay ranao tetodika kely amin'ny tendry indray ary ahoana zany ny tokony atao efa nilaza ihany nareo teo hatramin'ny toko sy andininy fa ny fampiarana mihitsy amin'ny mahatanora anareo hoe tsy voatery ranga hoe namana no mitarika ao amin'izany fahalavony zany na ihany koa mitarika anareo ve izay hoe izay zany nizaniza miaraka aminay eo dia hinamananay daholo satria izay mahavita mitandrina ny tenanay ohatra tsy ho tonga amin'izay fahalavony izay marina hoe amin'ny mahatanorantsika dia misy ny fankam-panahy hoentin'ny namantsika eny amin'ny fiarahamonina kanefa ao anatin'izay ihany koa afaka mandany fankam-panahintsika manankina izany amin'Andriamanitra zay ho an'ny tenitra zany izao rehefa ohatra hoe misy namana madiditra anankiray mitarika akoatran'izay le hoe manankina amin'Andriamanitra mitarika andaoke tsika andehandeha kely andy ohatra na tsy fantatro dia ahoana mihitsy ny fomba firesahana aminy na ahoana ny fomba fialana amin'izay
izy aloha tsy hoe toa de lavina hoe tsy mety zany tsy mety ny ataonao fa hoentina moramora izy anaraka ny zavatra amin'ny lalana marina ary tetodika amin'ny riantsoa indray ny riantsoa ve zany satria tsy voatery hoe namana no mitarika ao amin'ny fahalavona tsy mba isan'le mifidy namana ve zany riantsoa fa ina manana daholo ny namana rehetra na manahoana toetrany sy fitondrantenany sa manokana aloha tsy de mifidy namana be loatra hoe ohatr'izao fitondran-tena satria za tia manova olona tsy hoe za Andriamanitra dia manova olona fa amin'ny alala amin'ny toetrako no tiako ampitana amin'ny olona metimety kokoa raha ohatr'izao ny toetranao misy ray aman-dreny misy zoky misy tanora ohatrinareo mieritreritra hoe namana no mitarika ao amin'izany fahalavony zany hoan'ny ray aman-dreny aza indraindray tena hoe manakana mihitsy aza amin'ny namana amin'ireny olona ireny inona ny mba afatra tianareo atolotra ho an'ny any atokantrano ho an'ny mpijery manoloana an'izay zava-misy zay tendry ye marina hoe ray aman-dreny ihany koa dia anisany miteny amintsika zanaka amin'ny mazanaka tianantsika dia miteny an'izay teny izay izy hevitra zareo manokana aloha izay tsy hoe mandany hevitra an'za fa amin'ny lafiny iray matomina namana amin'ny olona iny za vonany anovany toetrany za amin'ny ratsy ataony afaka manaraka zavatra tsara ataony ihany koa za satria fakapanahy be dia be fakapanahy amin'ny tanora rehetrarehetra manodidina antsika na amin'ny fiarahamonina na tsy voatery amin'ny namana re fa misy fotoana na ray aman-dreny ara dia diso mbola hiverina azy amin'ny riantsoa ihany rehefa aveo fa misy ihany koa amintsika ny atokantrano any tena miombon-kevitra mihitsy hoe namana no mitarika ho amin'izay le hoe fahalavon'ny tanora izay misy afatra ve mba tianareo menadahapitaina ho an'izay manana eritreritra ohatrany indrindra le ndresanareo teo hoe mila fidividiana ny namana satria namana ny tena mitarika ho amin'izay fahalavony izay isy tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny oabolanao teny hoe ilaina ny fanohanana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra satria izay raha teo ihany koa ny antom-pisian'izao fandaharan'izao hoe mizotra ao amin'ny fahombiazana ary ny fahombiazana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny tena hitana azy toavina amin'ny oabolana toko 7 ny andininy 20 dia manao hoe izay miara-dia amin'ny endry dia ho endry fa izay misakaiza amin'ny adala dia hidiran-doza mino fa mety hoe mazava be zany tenin'Andriamanitra zany zany hoe tsika zany tokony hoe mitandrina foantsika amin'ny mba tsy hiromontsika amin'ny ratsy saloy melohan'ny tondrandry famitinana misy ny tanora zany zao eritreritra hoe satria fidividiana ny namana dia izay zany izao le ahilikilika satria izay le somary mandehandeha kokoa raha eo amin'ny lafiny fitondran-tena inona ny mba afatra tiany saloy ampitaina ho an'ny tanora ohatran'izay na ihany koa any ray aman-dreny satria mahatsiaro hoe voakitikitika ao anatin'izay zany izay zany tsisy namana mihitsiny satria izay maditra sao dia hitarika anareo any amin'ny fahalavona le namana izy aloha zany marina le hoe fidividiana fa zany koa nefa tsy midika hoe tsika manavakavaka olona tsy midika hoe tsika tsy afaka namana amin'ny olona hafa zay tsy mitovy fehan-kevitra sy fomba fisainana amintsika dia tsy tokony hanakana fisakaizana mihitsy aloha zany ny fahasamihafana satria ao anatin'ny fahasamihafana konkoa ny tena misy ny finamanana fa eo amin'le lafin'le fitariana dia tokony samy mahatsapa-tena mianatra mifehy-tena mba tsy hanaraka ny hevitry ny namana foana rehefa hita hoe ratsy dia afaka manao tompona ndraikitra amin'ny tenanao koa ianao zava-dehibe izay avatra nampitain'izay fa ho an'ny riantsoa ngamba nomentsika fitenenana farany mba hitondra hafatra ohatra ny ho an'ny tanora ohatra nareo indrindraindrindra manoloana an'ity le hoe fitarian'ny namana ho amin'ny fahalavony ny namana dia zavatra fitaovana ampiasain'ny devoly ahafahan'ny devoly miray bebe kokoa amintsika zanak'Andriamanitra dia antony ampiasain'ny devoly any zareo mba hanapotehana antsika kanefa isika afaka mandany devoly
afaka alifatsika ny voatsika ny satana. Mahafinaritra fiarahana tamin'ireto tanora ireto ary za mino fa mba nisy lesona azosika tsirairay avy misotomina tany atokantrano tany na ao anao ray aman-dreny ho an'ny tanora tahaka azy ireto ho an'ireo zandry ihany koa izay mbola ohatrany hoe ao anatin'ny fasairanana ihany amin'ny fisafidianana namana fa ny fanerenay dia mba hizotra amin'ny fombiazana trano ny fiainan'ny tanora tsirairay avy ankasitrahanareo efatra mianadahy niaraka taminay teto angamba ny saloiny efa manana micro sa metsika fitenenana ny lehilahy mba hanao fisaorana ho any any atokantrano. Misaotra antsika rehetra misaotra aminao voalohany indrindra dia misaotra antsika rehetra na nijery irany dia mino izay fa nitondra vokatsoa antsika tsirairay avy ny tindinika sena taonay teto. Toavy ny nandray fitenenan'iny saloiny eo anilany eo nitendra riatsoa mankasitraka anareo efatra mianadahy ary mankasitraka anao mijery ihany koa tany atokantrano tany fandaharana manome fotoana anao indray ho amin'ny heriny tahaka izao samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko. Like you
falomerabantsika rehetra fanaraka tsy tapaka ny pety zarao amiko nindraminay ny ranotarika mr vonjy ary tianay ny mizara izany aminareo irano fodra lohateny hoe jesosy no tsy mandao manambara amintsika fa jesosy rery any no azontsika ianteherana tamin'ny farany satria izy ilay tsy mandao koa dia melofinaritra reny Ni olona de mety mandao fazer sorririgani no amani ulanao anzuiri saudavezao fazer sorririgani no amani ulanao ni zavatra rehetra eny atao Advantista,
dia fifaliana indray no fampiarabanantsika any atokantrano any amin'ny anatin'izao fandaharana mahakasika ny fahasalamana indray izao amin'ny izay hoentiny départementany fahasalamana sy ny fahalalana onina eto anivony Fiangonana Advantista Fédération Madagasikara Avony. Efa nisy ireo namana izay nitondra taridarana teto nandritra ny fotoana vitsivitsy izay dia mbola izay indray no manohy izany mbola ho avy tokoa ireo namana hafa izay hitondra amintsika ireo taridalana ataontsika hoe ara-teknika koa angambany mahakasika ny fahasalamana. Tsika tsy miala mandrakariva amin'ireo taridalana izay miala miainga avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Ary amin'ity androany ity zany dia hiditra lohahevitra anankiray hatrany isika mahakasika ny sakafo. Ny sakafo dia voambara sy voamary ny manam-pahaizana fa avy eo zany no antony aretina sy ny olona rehetra izay hita eo amin'ny fiainantsika ary indrindra moa zany fahasalamana no resahana dia ny tsy fahasalamana. Ny lohahevitra hojerevantsika zany arak'izay ao anatin'ny fandarana vitsivitsy dia ampitondra antsika ny lohateny hoe sakafo ara-pahasalamana, torohevitra ilay manam-pahaizana lehibe. Sakafo ara-pahasalamana ary ahoana ny amin'izany ka torohevitra avy amin'ilay manam-pahaizana lehibe no entina eto fa izay dia fitaovana fotsiny ihany. Ka dia manasa antsika rehetra tsara avy any atokantrano any zany anaraka ampahalianana. Rehefa mahazo fitaovana anankiray tsika renim-pianakaviana ohatra ny atokantrano any mahazo robot mixeur fanaovana jus na ohatra hoe mahazo andreny fitaovana fijerevana fahitalavitra fahinoana zava-maneno dia mazana anatin'izy ireny misy taratasy kely izay manome taridalana ny fomba ampiasana an'izany. Ary tena kinga dia kinga mihitsy antsika mamoaka izany ary mamaky antsakany sy andavany indrindra ho antsika renim-pianakaviana rehefa te hikarakara sakafo ara-pahasalamana, sakafo izay ahafalifaly ny ankohonana ka te ahomby amin'izany dia mamaky antsaka sy andavany ny izay voasoratra anatin'ilay taridalana hoe ahoana no ampiasaina ity fitaovana lafo vidy ity ny kojakojana izany. Ho antsika raim-pianakaviana indrindra moa zany matetika raim-pianakaviana no tia mampiasa fiara dia zafady dia tahaka izany ihany koa zany fikojakojana ny fiara dia mahasaro-piaro antsika tokoa indrindra koa fa mahazo fiara vaovao isika dia tsy maintsy fantaritsika hatrany hoe inona moa zavatra ilain'ity fiara ity, inona lasantsy ampidinina ao anatiny super vesa lasantsy tsotra, inona ny menaka na ny lokida ny numéro ny référence mombamomba an'izay. Ary mino fa tsy misy angamba ny ampidina hoe rano volana mena boanjo ao anatin'izany fiara izany satria saropady izany ary raha tsy mifanaraka amin'izay dia azo antoka ny fahavoazana. Tsy latsa-danja izany ho antsika ny vatantsika tenan'olombelona io. Aoka ange mba ho saintsaintsika ny tenin'ity manam-pahaizana ambony indrindra ity dia ilay Andriamanitra izay namorona ny tenan'olombelona ho milina faran'izay kanto indrindra. Izao no taratasy izay nomeny tany am-piandohana mba hirindrany milina vatana nomeny ho karakaraina. Misy taratasy notisy izay nomeny
ny afatra izay nomeny atsika dia fantatritsika fa ilay Andriamanitra mpahary atsika dia mifandray amintsika amin'ny alalan'ny teniny ao amin'ny baiboly zany. Ka zao ilay taratasy izay nampitondrainy atsika rehefa avy namorona atsika izy atsika olombelona izay natao mitovy endrika aminy ary hitany fa tena tsara indrindra tokoa. Izao ny vaky teny ao amin'ny Genesis toko voalohany ny 9:7 mahakasika ny zavatra izay tokony ho ampidirintsika zany ao anatin'ity vatantsika izay milina tonga lafatra izay namboarin'Andriamanitra ity. Dia izao ny vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Indro efa nomeko anareo ny anana manitsambo rehetra izay ambony ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manitsambo dia ho fihinana ho anareo ireny. Aveko indray mandeha ny taratasy mpitiavana izay nalefan'Andriamanitra ho antsika rehefa avy namorona ny olombelona izy. Adama sy Eva moa zany voalohany tamin'izany. Averintsika any amin'ny anaran'i Jesosy. Indro efa nomeko anareo ny anana manitsambo rehetra izay ambony tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manitsambo dia ho fihinana ho anareo ireny. Araka izany teny izany dia nitaridalana izay nomen'Andriamanitra hatrany am-boalohany ny ho fihinana sy ho ampidirintsika anatin'ity milina dia ny vatantsika ity dia ny zava-maniry, legioma, ny voan-javatra. Ny fanontaniana izay mipetraka zany ao an-tsainy maro ary azo antoka dia hoe aiza ho aiza ary ny momba ny hena, ahoana ny momba ny hena dia tiana nampahafantatra antsika andeha jerevantsika fa tsy voazao zany dia betsaka ny olona fa izay efa miditra amin'ny tsy fihinanana hena satria ny fihinanana hena dia tiana mampahafantatra antsika fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao ihany tao aorian'ny safodrano no efa tsisy inona intsony teto ambony tany dia voatery tsy maintsy hinana hena aloha ny olona. Fa ankehitriny dia antsoin'Andriamanitra hiverina amin'izany satria tsy matao atsika ny hena, tsy araka ny fahasalamana izany. Hitantsika ao anatin'ny fandarana amin'ny sesesy eo ireo fanamarinana izay entiny manam-pahaizana hoentina amintsika ny manamarina izany rehetra izany. Teo amin'ny tantaran'ny tany efa tany aloha efa elabe ary tsy amin'izao andro fanandro eny antsika izao dia azafady hojerentsika reto misy olona reto santionany olona malaza izay tsy hihinan-kena. Fantatritsika izany eo amin'ny tantara. Ohatra mpanoratra malaza ho an'izay mahafantatra malala izany hoe Plaute, Sénèque, ireny zany zao dia olona tsy hihinan-kena. Ny olo malaza tia marika betsaka moa malala antsika ny hoe i Pythagore ao anatin'izany. Eo ihany koa misy an'izay hoe mpanao ski malaza tany ampitan-dranomasina tany fa elabe koa zany ny anarany dia hoe Anders Haugen. Ireo mpitondra fivavahana malaza teo amin'ny tantaran'ny tany Bouddha, Tertullien dia tsy nihinan-kena avokoa ireny olona rehetra ireny. Ny mpitary-pirenena toy an'ny Gandhi, mino fa betsaka malala an'izany hoe Gandhi zany dia tsara mahafantatra fa tsy mpihinan-kena izy tao amin'ny fiainana. Misy andalan-teny ao amin'ny boky kristiana anankiray dia milaza tahaka izao: tsy zava-dehibe ho an'ny fahasalamana na ho an'ny hery ny nofim-biby, raha tsy izany dia nanao fahadisoana ny tompo rehefa nanome sakafo ho an'ny Adama sy Eva talohan'ny fahalavony izy ireo. Hita ao anaty voankazo sy legioma ary voamaina avokoa ireo singa rehetra mahavelona. Hitantsika amin'ny tableau manaraka eto fa voamarina ara-tsiantifika izany fa hita ao anatin'ny zava-maniry indrindra tia protéine izay ataontsika hoe mahafatifaty atsika ity raha vao tsy mihinana an'io dia tsy mahasalama, mety hoe tsy afaka mitombo sy ny sisa fa izay zany no hitantsika eo amin'ny tableau io zany. Ny voasoratra ao anatin'ny boky kristiana anankiray koa dia milaza tahaka izao hoe afaka ny hotratra sy ho voakolokolo amin'ny fomba mahomby kokoa ny fiainam-pivavahana raha lavirina ny nofim-biby. Manaitaitra ny filana ara-nofo sy hetsika mitaky tanjaka ary mahosa ara-moraly sy ny ara-panahy mantsy io sakafo io. Mety fantatritsika eo amin'ny fiarahamonina fa ny olona izay matetika mihinana hena dia somary izay hoe taitaitra izay masitsika na ho an'ny olona izay miompy mitaiza biby ohatra ny reny alika reny raha tiana ny hampasisika anazy dia omena hena izy hena manta. Ka hitantsika moa zany fa misy fanambarana ireo fa tsy mahasoa ho an'ny fiaina raha ohatra ny ara-pivavahana indrindra dia tsara ny tsy mihinana ny nofim-biby. Petraka indray ny fanontaniana tsairay avy ao hoe dia ahoana ary dia sairan-tsaina izao sy ianao satria efa nisy ny fahazarana ny ainana hatry ny ela izay tsy ho afaka vetivety ny amin'ny fihinanana hena. Eo ihany koa azo antoka ny tahotra araka ny resanina teo hoe
ka tena mety tsy ho ampy angeny protéine raha hoe vao zava-maniry fotsiny no hohanina. De matetika rehefa zay miseho de misy fahadisoana matetika anankiroa no hita raha vao vantany miala amin'ny hena zany. De zao ny zavatra anankiroa miseho. Lasa misesika karazana sakafo be protéine ny olona anankiray rehefa manapa-kevitra izy hoe hijanona tsy hinana hena. De ny anankiray koa mihevitra ny olona fa rehefa mihinana zava-maniry de zay no ilaina. Kanefany misy voka-dratsy ireo fahadisoana anankiroa izay notanisanay teo ireo. Voalohany de lasa reraka ny voa ny iray io zany satria voatery miasa mafy loatra izy. Ary ny fahadisoana voka-dratsy ny fahadisoana izay notanisanay teo de ny faharoa hitantsika amin'ny sary eo fa mety ho lasa tsy misy tsy fampiana ara-tsakafo carence ozy izy amin'ny fiteny frantsay satria karazan-tsakafo mitovy foana no hohanina. Ka toy izao ry aloha zany omenantsika eto am-pamaranana ny fomba fialana amin'ny nofom-biby. Voalohany indrindra zany ny fialana amin'ny nofom-biby de miandalana izy io. Ary ampidirina tsikelikely ny legioma sy ny anana. Ohatra, amin'ny herinandro voalohany zany de sakafo ray amin'ny 3 no tsy asiana hena. De ny herinandro manaraka an'io indray de sakafo 2 amin'ny 3 no tsy asiana hena. Ary ny herinandro manaraka an'io de izy 3 mihitsy zany no tsy asiana hena intsony. De nefa nalohany zany zany de misy kanefa fiomanana izay tsy maintsy hatrehana raha tiatsika ny aomby amin'ny fialana amin'ny nofom-biby. Ka hojerentsika zany amin'ny fandarana manaraka. Marihana fa ity fandarana izay hoentina amintsika ity zany dia natao ho an'ireo rehetra izay vonona hanapa-kevitra satria izy io de misy fanapahan-kevitra fa tsy hoe terena ary tsy terena ny ankohonana ao anatin'ny trano hoe de efa tsy mahasoa ny hena amin'izao andro zao fa de aleo hijanontsika rehetra fa araka ny hitan'ny taridalana teo de miandalana izy io. Ary misy taridalana izay omenantsika ao anatin'ny fandarana vitsivitsy ahafahantsika miala amin'izany. Indrindra moa zany fa de tsara manakina izany mandrakariva eo am-pelatanan'Andriamanitra satria tsy vita ny herin-tenantsika ny izany hatretra izany. Ka zay zany ny fandaharana amin'ity anio ity izay hoentina amintsika fa de mirary fahazahoana fandresena sy fanapahan-kevitra mba ny fahasoavan'ny tompo ny amin'izany fanapahan-kevitra izay mety ho raisintsika sahady androany izany ialana amin'ny nofom-biby. Ka de mamay fotoana ho anareo indray miaraka amin'ireo namana mpiara-miasa rehetra indray ho amin'ny fandarana manaraka. Anke wa minao, no anya, antuka.
fifaliana ho ahiatrany ry havana malala ny miarabantsika amin'izao fotoana izao ary manasantsika mba miaraka andinika indray ny tenin'Andriamanitra. Lo hevitrintsika moa dia miompana hatrany amin'ireo fiainan'ireo olo malaza ao amin'ny Baiboly izay natao ohatra ho antsika. Ny jerevantsika androany dia ny fiainan'ny Jaona Marka ilay nitsoaka andaharana. Izay no lohateny izay omentsika ny amin'ity lohahevitra ity. Ka mialoha ny andiniantsika izany tantarany Jaona Marka izany dia isika hiaraka nodrika ny lohantsika hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra ray eo no nanomezanao anay indray fotoana malalaka mba ahafahanay mandinika ny teninao. Raha hianatra ny amin'ny fiainan'ny Jaona Marka izahay dia mangataka ny fanainao hatrany mba hanazava ny teny ary mba hitondra fiainanao anay izany. Tonononay ny vavaka ny amin'ny anarantson'i Jesosy. Amen. Ny fiainan'ireo malaza ao amin'ny Baiboly natao ohatra ho antsika. Hebreo 4:17. Tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo, heveriny ny hafaran'ny fiainany ka rao ny finoany. Jaona Marka ilay nitsoaka andaharana. Tsy milaza firy ny momba azy ny Baiboly, fa raha ny fantatra dia kristianina izy, mafana foa ary mpiara-miasa amin'ny Paoly sy Barnabasy amin'ny fitoriana ny filazantsara. Indreto misy fanambarana vitsivitsy momba azy ao amin'ny Baiboly. Asina Apôstôly 2:20 ka ny 2:20. Asina Apôstôly 2:20 ka ny 2:20. Fakitsika ny teny. Ary rehefa fatany tsara izany dia nakany hatramin'i Maria reniny Jaona, izay atao hoe koa Marka,
izy ary nisy olona maro niangona ny vavaka tao. Maria no anaran'ny reniny Jaona Marka. Nanatrano lehibe ry zareo ary natao toerana fivavahana izany. Araka ny vaky teny teo moa dia i Petera raha vatany vao tafavoaka tao an-tranomaizina dia namonjy avy hatrany io toerana fivavahana io. Ao Jerosalema no mipetraka ry Jaona Marka. Vakitsika ihany koa amin'ny Asina Apôstôly toko 12 ka ny 520. Asina Apôstôly toko 12 ka ny 520. Ary Barnabasy sy Saoly niverina tany Jerosalema. Rehefa vita ny fanompony dia nitondra ny Jaona izay atao hoe Marka hiaraka aminy. Eto izany dia hitantsika hoe Barnabasy sy Saoly na hoe atao hoe Paoly ihany koa dia nitondra ny Jaona Marka hiaraka aminy hanao asa fanompona. Asina Apôstôly toko 12:7. Asina Apôstôly toko 12:7. Ary tiany Barnabasy nitondra ny Jaona izay atao hoe Marka hiaraka aminy. Hitantsika zany tamin'ireto fanambarana anankiroa ireto fa mpiara-miasa akaika tamin'ny Barnabasy sy Paoly i Jaona Marka. Rehefa niova ho kristianina i Paoly dia niaraka tamin'ny Barnabasy sy Jaona Marka izy tamin'ny dimisionera izay nataony. Nahita zavatra maro izy ireo tamin'izany dimisionera izany. Tao ny torabato, tao ny fandrobana, tao ny anohanana, tao ny atseka, sy ny sisa sy ny sisa. Vokatr' izany dia nanapa-kevitra hitsogan-darana i Jaona Marka. Nihevitra izy fa ny devoly dia mitsapa mafy ny olona izay milaza ny tenin'Andriamanitra. Jaona Marka araka ny hitantsika teo dia manana trano lehibe any Jerosalema ary tao ny fivorian'ny mpianatra matetika. Rehefa nandao amin'ny Paoly sy Barnabasy izy dia lasa nody tany aminy. Taty aoriana dia nieritreritrana dimisionera hafa indray i Paoly sy Barnabasy. Nanolo-kevitra azy Barnabasy mba iarahan'izy ireo indray amin'ny Jaona Marka fa i Paoly tsy nanaiky izany. Saradalana izy roa lahy vokatra izany. Hitantsika ny fanambarana ny amin'izany eo amin'ny Asina Apôstôly toko 12 ka hatramin'ny 7. Asina Apôstôly toko 12 ka hatramin'ny 7. Vaky toy izao. Ary rehefa afaka andro vitsivitsy dia hoy Paoly tamin'ny Barnabasy: andeha isika hiverina manginy rahalahy any amin'ny tanàna rehetra izay efa nitorohintsika ny tenin'ny Tompo, ahitantsika izay toetrany. Ary tiany Barnabasy nitondra ny Jaona izay atao hoe Marka hiaraka aminy. Nefa nataon'i Paoly fa tsy tokony ho entina miaraka aminy izy satria nandao azy tany Pamfilia ka tsy niaraka taminy ho any amin'ny raharaha. Ary nifanditra mafy izy roa lahy ka nisaraka ary Barnabasy nitondra ny Marka dia niondrana antsambo nakany Kiprosy. Barnabasy sy Paoly dia tena mpinamana tsara ry havana. Ary Barnabasy no resy lahatra voalohany fa tena niovafoa ho kristianina mihitsy i Paoly. Taona vitsivitsy taorianan'izany dia nangataka tamin'ny Timoty i Paoly mba hamerina ny Jaona Marka indray ho amin'ny asa fanompona. Timoty 2:4 no ahitantsika izany izay mivaky toy izao: lioka ihany no ato amiko, alao Marka ka eto miaraka aminao fa mahasoa ahy amin'ny fanompona izy. Rehefa tao an-tranomaizina ny Apôstôly Paoly dia betsaka ny namana izay nandao azy.
ary mazava ny teny zay nyvakina teto hoe lioka ihany no ato amiko alao marika tsaroany paoly ilay namany fahizano zay niaraka tamin'ny asa fanompoana kanefa nitsokan-darana dia teny tamin'ny timoty izy hoe alao marika ka eto miaraka aminao fa mahasoahy amin'ny fanompoana izy ina lesona tsy tongontsika ny amin'izany fiainany jaona marika izany maro ry havana ny toany jaona marika kehitriny borakivy misalasala ary miembotra mitsokan-darana mihitsy azy mahalona ny fitsapana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra tsy nilaza Jesosy hoe homora ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay fa ny mifanohitra amin'izany azy hoy Jesosy eo amin'ny Matio 7:4 Matio 7:4 fa entiny vavahady ary tery ny lalana zay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy na dia eo aza izany dia tsy mamela antsika horerin'ny tompo miaraka amintsika mandrakariva izy ina fampiarinao antsika ny amin'izany fiainany jaona marika izany andeha hojerentsika ilay voasoratra ao amin'ny Petera 2:4-12 Petera 2:4-12 izay mivaky toy izao ry malala aza gaga noho ny fizan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapan-toetra ary aza tao zavatra mahagaga manjo anareo izany ahoana ny voalazan'i Petera eto aza gaga ozy izy ny amin'ny fizan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapan-toetra iava malala fitsapana sy ny fizan-toetra izay mahazo atsika dia nataon'Andriamanitra ho fanamboarana ny toetrantsika ny fiainantsika sy ny finoantsika mba ho toy ny volamena voadio amin'ny afo isika ao amin'ny Hebreo 10:7-13 isy fampiarana ao antsika ihany ny amin'ny lesona izay hitantsika teo ny amin'ny fiainany jaona marika Hebreo 10:7-13 izay mivaky toy izao fa isika tsy mba namana izay miembotra ao amin'ny fahaverezana fa namana izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy isika tsy namana izay miembotra rehefa mafy ny fiainana izay natrehany jaona marika rehefa ny amafy ny asa fanompoana izay nataony dia mitsokan-darana izy iava malala mazava ny teny eto fa isika tsy mba namana izay miembotra ho amin'ny fahaverezana misy teny anglisy izay manao hoe never give up aza mitsokan-darana ry havana mandrosoa hatrany ho amin'ny famonjena ny fanahy tompamaranana dia miantso ireo rehetra izay efa nitsokan-darana sy niembotra tamin'ny fanompoana azy ny tompo ka hiverina indray anapa-kevitra hiverina indray ao ambala indray miandranao mandrakariva ilay rainao izay any an-danitra izay vonina ny ampiakanjo ho anao ilay fitafiana tsara tarehy dia ny fahamarinany izany aza ela ry havana izao ny fotoana mety indrindra hiverenanao ao amin'i Jesosy Kristy tanao ny izy amen makasitraka anao izay tompo malalo ny amin'ny teninao izay nomenao anay indray ny amin'ny fiainany jaona marika mafy ny asa fanompoana ka dia nitsokan-darana izy Jesosy eo marobe koa ireo izay efa niala tao amin'ny valanao ka tsy hita intsony
fa nanao masina ny no amerina an'izy ireny indray ho ao amin'ny fanomponanao dia ho maro ny ho voavonjy rehefa ho avy eo amin'irao ny lanitra ianao ampitomboheriny finoanay tompo ary mampahirezanay mandrakariva ary aoka ho tazon'ny tananao mahery izay ka androso hatrany ho amin'ny famonjena ny fanahy ny amin'ny anaranao rery ihany Jesosy mametrana izany vavaka izany amen.